Salut, Di. Salut anao va, teo anao fandeha. Ça va laisser blam so faly mahita ny lahy dia hanao interview an'lahy androany e. Faly mahita ny lafandroany. Salama ho an'izay mijery an'ity interview rehetrarehetra ity a. Za efa manao introduction. Di, ny introduction zany, présentation. Présente-toi, qui tu es, pourquoi Di surtout. Tsara be zany fanontaniana izany. Di, araky ny ahafantarany rehetra anahy Di Amici. Tao anatin'ny groupe Amici niaraka tamin'izaho a sy Judy tamin'ny taona 2018 izay nanomboka nanao hira voalohany dia mbola tsisy hoe Di tamin'izany fa juste Amici. Le Di ohatran'ny zavatra inona moa zany le influence moa zany sa motivation moa zany. Za koa namaky baiboly misy an'le hoe David iny ao amin'ny baiboly ao, misy an'le David sy Goliath iny le ohatra bandy kely le ry nefa miady amin'ny Goliath dia mitomboka amin'ny D le anarany, ny anarako mitomboka amin'ny D, nalaiko le Di dia nasiko an'le E anankiroa dia point satria ohatran'ny hoe mba iny kosa mba style kely zany. C'est un tellement marrant. Dis quels sont tes styles de musique et qui sont tes inspirations. Style de musique, raha mihaino amin'ny mozikako aloha dia mihirahira foana matetika, misy rapirapy kely fa kely. Resaka chanter zany anahy no tena style de musique satria za koa dia olona tia mihaino hira mihira fa tsy hira hoe mirapina ohatr'izany. Ny inspiration-ako sarotra be miteny an'ilay izy satria ohatra hoe androany zao tena manomboka maraina ohatra vao mifoha dia efa mihaino boba ohatra. Nefa rehefa avy eo indray ohatra hoe tena mihaino kely Jacques Brel. Jacques Brel, ne me quitte pas, ohatr'izany. Mihaino kininika be tampoka, mihaino malesa, mivelatra be ilay izy, mihaino Westlife. Dia ohatrany hoe fangaro azy ao ilay izy dia iny fivoahany iny. Hip-hop moa ny instru dia mihirahira eo ambony. Et donc, parle-nous un peu de tes projets depuis. Comment ça a évolué, ça a commencé de quoi et aujourd'hui c'est quoi? Ny tena projet voalohany tena coup de tête be ilay izy satria izany ilay atao hoe nanao zavatra dia afa-po kely dia andao ty tonga dia avoaka. Ohatrany hoe nanao instru tao an-trano tao zay, za dia zaho dia Judy dia hoe andao rangahy hitadiavana bandy mitaingina izany dia sady ianaratsy Audacity ny brisenay tamin'izany dia écouteur kely na AirPod le misy fil ireny dia nanamatra vola teo moa zany zaho asy Lokim hoe andao rangahy hividy carte son, andao misy micro any moramora dia natambatra le izy niantso an Kemira amin'izay satria tsy dia hainay tsara nanao an'le izy dia Kemira no nanandramana an'le izy dia nanaiky le ry satria Kemira sy Lokim koa fanakaikaiky any ny tanàna dia efa presaka hatr'izay brisena amin'izay tonga tao Kemira 2 minutes angamba ny couplet any teo ohatrany nanao freestyle teo dia napiko refrain le hira dia no ala artiste amin'izay ohatrany hoentin'le ry le hira dia zarazarainy dia ngamba ny herinandro ngamba dia mandeha eny amin'ny mpandefa radio eny amin'le mpampiditra hira reny le izy nanomboka teo amin'izay dia hoe ndao clipena dia avy eo amin'izay namoaka an'le EP zay zaho tao anatin'izay fotoana izay nefa izay mbola nianatra dia ohatrany samy hoe variana tamin'ny ohatrany hoe examen ohatr'izany nanaonao hira teny any namoaka hira solo teny dia misy mampifamadika foana le izy taty aoriana satria ny anarako Amici foana nefa ny zarery ny tao anatin'le son ohatrany hoe zarery ve efa tsy zarery le izy fa izay zaho any efa Amici hatramin'izay 2021 ny Vegrid Dia 2023 tamin'ny sabotsy 23 septembre 2023 teo mivoaka ny album mainty nisy freestyle love freestyle koa tany hira anankiroa dia zay. Peux-tu nous donner ton point de vue sur la musique actuelle à Madagascar, ce qu'il y a? Je sais que tu as quand même pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Je t'écoute. Tomboko amin'ny tsara. Ny zavatra hitako kosa aloha amin'izao mozika malagasy efa mivoatra le izy izay kosa le mba tenentsika satria raha taloha zany nisy ohatrany hoe vanim-potoana fakatahaka hozy izy ny any anatin'le fianarana malagasy reny fa io tena fakatahaka marina tonga dia alainy ity dia soloina teny gasy dia malaza koa izy nefa ny avy eo taloha fa amin'izao nefa le mozika
sady mivelatra kokoa le izy. Io moa zany ny eto ampovoantany hitako hoe lasa mivelatra kokoa makany amin'le rapy fa ny afro amin'izao tena efa manindry vazaha sisy tany. Ny tena avany amin'ny sisiny tena efa teny anglisy izy any tsy ampy angamba ny dessin. Lasa mivelatra be le izy, lasa betsaka ny somary hoe misy originalité kokoa ohatr'izany amin'izao dia mahafinaritra. Fa inona zany le point négatif farany? Négatif izy mbola betsaka. Le teneniko teo zao tena mbola misy ny tena mangalatahaka, tena alaina ny son dia alaina ny clip dia atao mitovy tsara amin'iny dia avadika teny gasy fotsiny le mohana refrain dia tsy haiko hoe mety mahita betsaka elisany ihany fa izay mahita atao eo amin'ny commentaire ao ambany ao. Maromaro satria sahy latsy amin'ny tany tsony hoe ho amin'ny bany kely hira. Voilà, justement, j'arrive à cette question. Est-ce que tu aurais un petit message aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique, dans cette industrie? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Ny avatra meko amin'ny bandy kely sipa kely na olona zoky ara fa io koa tsy misy taona io tampotampoka eo laha 10 taona andeha hira tampoka tsy maninona mihitsy. Io zavatra entrepreneuriat io mihira io io tsy hoe mihira androany dia tonga dia mahazo vola fa io le tsy asumena mihitsy ary io rehefa ao an-trano fa inona no ataonao dia mbola manao zavatra, inona foana izao, tsy hita hoe inona mivoaka an'le izy na hoe aiza na aiza fa ataovy ampitiavana le izy dia aza maika be fa samy manana ny fotoanany koa. Samy manana ny fotoanany ao anatiny dia atao fotsiny par rapport amina taloha zany satria za tamin'ny vao nanao an'io manofinofy be eny ambony fandriana hoe zao mianira koa dia zao ny live-n'izany ohatr'izany fa tsy hoe resy akory fa fantatro hoe rehefa mandroso ny fotoana sy ny ohatr'izany dia mitafiditra tsara ao anatiny dia raha vao borné be dia tsy mety fa hoentina amin'ilay fotsiny izy dia mbary le rony original amin'izay konkoa fa tsy dia asory le hoe mety rangaha zany fa ataovy amin'izany fa mba manana mahizy anazy dia fantaro ny lalana tokony ane. Zay. Merci beaucoup Di pour cette interview, parce que ça fait quand même déjà un moment que je voulais te rencontrer. Bon, on se rencontre pour la deuxième fois, mais ça fait plaisir de te rencontrer parce que tu as quand même un talent et tu as une voix. Tu chantes en fait dans tes chansons, quoi. Tu vois. Et je trouve que tu fais partie des meilleurs artistes de la New Gen. Merci. Top 5, carrément. Wow. Ah ouais, même Pierre, il l'a dit tout à l'heure, top 5. Sponsorisé. En tout cas, merci beaucoup Di d'avoir accepté cette interview et je te souhaite de réussir dans ce que tu entreprends dans la musique continue. Merci any Anova ndray fandroany. Merci any Anova ao anatin'ny projet Anova ao anatin'ny album mainty instru hafa mihitsy koa. Tsy ohatran'ny drill rehetrarehetra hoe tia glide sy ny slide dia tia no isan'hit be fa zavatra hafa mihitsy le izy. N'hésitez pas à streamer l'album Mint qui est sorti très récemment. C'est un album très riche en vibes et en texte. Et donc streamer Di, n'hésitez pas. Et du coup, voilà les amis. Bye bye, merci. Sûr.